Ry Andriamanitra avo indrindra o, dera ho anao, aja ho anao, asandratro ianao raha mbola miaina-ko aho. Jesosy a, misaotra anao ny amin'izao fotoana izao, izay mbola ahafahako izara ny zava-miafina izay nasehonao tamiko, ka mangataka aminao aho fanahy masino hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao koa fanahy masino hikasika ny olona tsiraray avy, ampihiratra ny masom-panahan'izy ireo ary tena hitady anao tokoa ary hiverina aminao tanteraka. Jesosy a, voninahitra ho anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry havana, tamin'ny taona lasa ny alarobia 7 ny volana septambra 2020 satria 2020 tsika izao 2022 dia io alarobia io raha nijery vaovao aho ny alina tamin'ny fahita lavitra, zany hoe efa nijoro vavolombelona aho any amin'ny video hafany ny teny mombany amin'ny tele hoe tsy mijery filma na zavatra hafa intsony satria tsy nekeny tompo izany, fa ny vaovao kosa dia mbola mijery ahako. Dia tamin'ny fotoana io zany tao anatin'ny vaovao ny ariva zany io dia ny zavatra niseho nisy tao olona miteny momba ny tombokavatsa, tatouage, dia miteny zany izy io momba ny amin'ny loko loko mena na loko manga, loko hafa zany azo hoe ampiasaina amin'ny tombokavatsa. Dia ilay olona zany izy nitenenio dia nampiseho izy ireo loko ary koa hita mihitsy hoe misy olona misy tatouage misy tombokavatsa teo amin'ny vaovao. Dia noho ny natory aho noho ny alina dia nampanofy ahy Jesosy, tsy manaika ny tatouage ny tompo, tsy akasitrahany mihitsy izany. Ny zavatra naseho an'ny tompo ahy tao anatin'ny nofy dia nampahafantariny ahy tsara mihitsy fa ny olona misy tombokavatsa tompoko dia tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy izany. Satria izao, ilay nofy dia hitako amin'ny tanana ankavia misy tatouage ngezabe. Io sary io tsy fantatra akory hoe inona ny tena hoe ilay sary amin'ilay izy. Fa ny naseho an Jesosy ahy dia zaza vavin-drano manomboka amin'ny lohany mihitsy ka hatramin'ny vatany manontolo iny ary ilay rambony. Ry havana, ary tena mihetsika ilay izy ary tena velona ilay tatouage. Ary hita teo ilay loko izay nasehoan'izy ireo tao amin'ny fahita lavitra ilay nojereko ny alina tao amin'ny vaovao. Dia hita mihitsy mifangaro loko mena sy loko mainty ary io biby io dia tena hoe velona. Velona zany amin'ny tanan'olona na amin'ny vatan'olona, dia velona zany amin'ny olona na inona tompoko ny tatouage, tombokavatsa izay apetrakanao, izay ekenao, natao tamin'ny vatanao dia nampahafantarani Jesosy ahy fa devoly no ao anatin'izy ireny. Ary naseho an tompo ahy ny fanongotra ilay tatouage, tsy maintsy hongotana any amin'ny fakany mihitsy, tena hoe sokirina avy any amin'ilay lohany ary tena sotomina mafy mihitsy hatramin'ny fakany ary hatramin'ny farany, hatrany amin'ny rambony. Izany ilay tatouage izay vao afaka
amin'ny anaran'i Jesosy ary tena hoe tsy afaka anao io raha tsy ny tompo mihitsy no manala azy amin'ny tenanao. Na iza ianao, satria tompoko tena hitako mihitsy ilay zazavavin-drano amin'ilay sary mipetaka amin'ilay tanana fa velona ary tena mihetsika maharikoriko. Na sary ohatrana inona na ohatran'inona ny tomboka vatsa amin'ny tenanao, ianao izay manao tatouage dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany tompoko, na dia sary kely fotsiny ary na soratra kely fotsiny ary, satria nampahafantariny fanahy masina tamiko fa ohatran'iny no devoly ao anatin'ilay olona, ary io devoly io no mitondra ny fiainanao maka ny plasinao, fa tsy ianao intsony izany fa voafatotra ireo fanahy ratsy marobe ireo ianao. Raha ohatra ka misy tomboka vatsa ny tenanao, na anarana io na sary io, raha ohatra moa ka hoe sarina vorona, dia ny vorona dia mihevaeva, dia sanatria tompoko lasa hihevaeva ny fiainanao. Raha ohatra moa ka hoe sarina vorona, mieritreritra ianao hoe tsara be izany, na hoe sarina lolo, papillon, mihevaeva ireny, manidina ireny, sao tompoko dia lasa manidina koa ny fiainanao, mitandrema. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manambara tsara fa tsy nekeny tompo izany, fa tsy eken'Andriamanitra izany. Ny teny nomeny tompo dia ao amin'ny Levitikosy 7:20 andininy fa 7:20 hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza mitetika ny tenanareo ho amin'ny maty, na manao tomboka vatsa amin'ny tenanareo, izao no tompo. Amen. Izay teny izay mampahafantatra tsara fa tsy eken'Andriamanitra ny tomboka vatsa. Tena teneniny mazava tsara mihitsy hoe aza mitetika ny tenanareo ho an'ny maty, na manao tomboka vatsa amin'ny tenanareo, izao no tompo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Misy koa ireo olona le mandatsaka raha amin'ny tenany, hoe ho an'ny razana, zava-doza, tena fanompo-tsampy izany ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra anankiray koa momba n'io tomboka vatsa io izay nomeny tompo dia ao amin'ny Matio 5:17 hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga andrava ao fa anatanteraka. Amen. Jesosy ry havana no nitenen'io teny io, satria mety eritreritra isika hoe ka tany amin'ny testamenta taloha le momba ny tomboka vatsa eny, lalàna nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely izany. Fa kosa miteny mihitsy ny tompo ao amin'ny testamenta vaovao hoe tsy tonga izy andrava ny lalàna na ny mpaminany, fa tonga izy anatanteraka. Ny Baiboly dia tsy azontsika sarahana, fa ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra, tenin' Jesosy. Io Baiboly complet io. Ny tenin'Andriamanitra farany nomeny tompo dia ao amin'ny Romanina 7:20 hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra no volavolainy va ilaza aminy izay namolavola azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Amen. Ry havana, tokony ho faly isika ny amin'ny tenantsika izay nataon'Andriamanitra ary tsy hanampy zavatra amin'ny tenantsika.
fa tokony ionina tsara amin'ny mahatsika antsika satria Andriamanitra araka ny teniny eto no namola volantsika. Raha ohatra ka manampy zavatra amin'ny tenantsika isika dia manova ilay nataon'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny amintsika eto hoe fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra izay zavatra no volavolainy va ilaza aminy izay namolavola azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Amen. Ry havana, mifalia amin'ny tena izay nomen'Andriamanitra anao. Na ohatran'iza ianao na ohatran'iza dia misaora azy ary mahaiza mionina dia azam-pina fa an'Andriamanitra ny tenantsika ary vovoka isika, asan-tanana isika, ary ny tian'Andriamanitra dia ny toerany fanainy masina ao anatintsika tsiraray avy mba ho tena tempolin'Andriamanitra velona isika ho azy irery ihany satria Andriamanitra dia saro-piaro, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany. Amen.